Ty zany ny palissandre. Izy zany rosewood moa ny anglisy fa izy zany tsy rosewood fa palissandre. Anarany sy français zany palissandre de nom scientifique aty d'Alberja. De ny anarany gasy zany na hoe manary na voambony. Zay zany anarany. De ty zany tena anisan'ny zava-maniry tena hoe ela mpitombo zany. Raha mahita andreo zava-maniry zao antsika mbola zandrony ty daholo zany rehetrarehetra satria ty eo amin'ny 300 taona zany izy io. Palissandre zany anisan'ny hoe cadifol ny filazana azy, zany hoe amin'ny riny izy mintsana ny raviny. Lasa menamena zany le ao anatiny de rehefa lohataona izy de mitsiro indray le raviny. De zay le fotsifotsy ao anatiny, de zany continan'le hazo. Ny palissandre zany de tena hoe bois précieux zany izy, tena hoe bonne qualité aloha zany izy, bois dur zany izy. Zany hoe rouge zany ao anatiny ao. De eo amin'ny resaka écosystème ndray zany izy anisan'ny tena hoe ilain'ny lémurien tafiditra ao anatiny hoe tena hoe plante ilain'ny indri izy anaovana an'le en digestif zany, resaka ao anatin'ny digestif zany. Satria be dia be le espèce-na zava-maniry de izy zany anisan'ny fabase be dia be azote. De rehefa ripaka zany ny palissandre voalohany de miena zany ny plante ilain'le ragidro. Zany hoe mety fiantraikany amin'ny organe anazy mihitsy zany ohatra tsy mihinana an'ity izy. Ya satria mety tsy mandrevo-kanina intsony zany izy satria izy zany manampy anazy amin'ny fandrevona-kanina. Aty Andasibe no ahitantsika an'iny toerana izay ahitana ny fikambanana Mitsinjo. 17 taona ny nijoroany, 20 taona kosa ny tantanany ny alarovana. Ny alohan'izay mafy ny ainana toy ny fitrandrahana tsy ara-drariny sy ny doroala. Efa niena be zany amin'izao fotoana izao. Zany de vokatry ny asa. Tao ny fanentanana midina ifotony mitety vohitra miaraka amin'ireo manam-pahefana, ankoatry ny fandehanana any amin'ireo toeram-pivoriana maro isan-karazany toy ny sekoly, ny fiangonana, ny tsena sy ny sisa. Fa amin'izay maha mitsinjo azy zay de betsaka ny hetsika atao ho tombotsoan'ny rehetra. Araka n'izay anarana hoe mitsinjo zay, voalohany indrindra mitsinjo ny lafin'ny tontolo iainana de ny mpiarabelona. De azavaiko n'izay lafin'ny tontolo iainana zay mizavatra maromaro mitantana ny faritra rovana station forestière zay Analamazotra 270 hektara ray zegny. De miasa zay amin'ny faritra Mando, Torotorofotsy, zany hoe avaratra aty amin'ny 420 km avaratra Andasibe, toerana anisan'ny tantanany amin'ny lafin'ny fiarovana. De ny ahafantarana mitsinjo amin'ny lafin'izay fiarovana zay ny faharoa ary teboka angezabe fikarohana siantifika. Misy toerana ao laboratoire fampitomboana taranaka resaka sahona, angalana lesona ianarana nireo sahona lany tamingana na mety le sahona mahazatra. De ao no angalana traikefa agnatin'io centre de recherche na tobo-sahona nilazana anazy. De io zany ny toerana anisan'ny tena mandeha indrindra miara-miasa amin'ny ministera na ny amphibian spécialiste groupe manara-maso an'io sy ny ataoko hoe ny mitsinjo aty an-toerana. Teboka anisan'ny fahatelo ngeza be mihitsy ny anisan'ny sehatra ataony anatin'ny lafin'ny fiarovana fanarenana amin'ny laonina ny atiala. Zany hoe mamerina toerana anankiray fa potika mihitsy na rava nataon'olona mety ho tavy io na mety ho nitrandrana fa potika mihitsy. De ataony ireo restauration efa mahazatra. De misy izy fa tena hoe efa mivoatra zany misy fivoarana le izy satria raha ny mahazatra raha ohatra ny amboly hoe tonga ny reboisement de samby milanjalanja angady mitondra ny rehetrarehetra fa tsisy hoe manahoana inona le tanjona. Fa le restauration na fanarenana efa tena moderna tena mipetraka tsara mihitsy ny inona le tanjona ao atao amin'ny restauration économique ve sa lafin'ny tontolo iainana sa biby sa zava-maniry amin'ny toerana anankiray no arenina averina. De izay mitsinjo manana teknika maromaro fampiasana an'iregny vamma regny anatin'ny zanak'azo mba tonga an'io tena hoe 100 isan-jato na mety 70 isan-jatony ho velona tsara. De mizara zay traikefan'izay manerana ny Madagasikara sy ny ataoko amin'ny lafin'ny université. Teboka anankiray ngeza be mbola anatin'ny mitsinjo ny lafin'ny velon-tegna. Haintsika tsara misy fitenenana tambonin'androny hoe babakoto biby malaza ty zany andaniana drala amina miliara izy le fitenenana. Nefa ny olombelona magnodidina an'io parc io tsy asana loha
de izahay tena anisany mihitsiny a amin'ny lafiny ataoko hoe fambolena na fiompigna na mety ho asa tagnana de manampy tosika an'le olona mipetraka magnodidina manamorona an'io faritra rovana io ataonay zany de misy tetikasa mihitsy ny maromaro arakarak'le tetikasa mandeha de magnano an'izay resaka hoe tosika mbana velon-tegna zay izay mitsindro. Anisan'ny teboka fahadimy ataonay fanabeazana momba ny lafin'ny tontolo iainana na ozintsika hoe éducation environnementale. Ny antony de zao nefa olon-dehibe somary manahirana ihany hoe ahoana ny fomba anovana fomba fisaignana fomba fijery amin'ny zavatra mahazatra na mety mamotika ny tontolo iainana izy na mety manimba an'iregny atiala regny na mety mitrandraka na io mety manondrana biby de le za madinika ty an-toerana mbola anatin'ny kilasy mety tsy manomana fanadinana de ireo zany no ampianarina amin'ny endrika maro samihafa arakaraky ny thème manokana hoe atao an'izao na fitantanana an'iregny fako regny de izahay mampianatra an'izany amin'olona na mety hoe fampiasana ny charbon na tokony ampiasa tsy fampiasana an'iregny charbon mitsitsy de ataon'ny fikambanana mitsindro zay zavatra izay de anisan'ny ngezabe anatin'ny fikambanana mitsindro koa afantarana anay lafin'ny fahasalamana. Mety ametraka fagnontaniana nareo hoe anareo dokotera sa niofana momba ny dokotera ny valiny tsia zay tsy niofana amina dokotera fa arakaraky ny zavatra misy eo amin'ny fanjakana amin'ny toerana misy anankiray zao anatiny atao hoe regny pandémie regny na resaka covid na mety ady amina sida na mety ho tuberculose regny de manentana izahay am'iregny na resaka zao fandrindrany momba ny lafin'ny fahasalamana ho an'ny viavy amin'ny zone iasanay tena misy hitanao betsaka mihitsy ny zaza teraka de nefa ny famarona olona amina toerana anankiray anisan'ny tena mitarika koa fanimbana amin'io atiala io raha tsy voalanjalanja zany zay zavatra regny. Raha eto amin'ny an-tanàna Anandasibe zany amin'izay tany-tsoroka ataonay amin'ny lafiny ataoko hoe sehatra maromaro ny tany saiko teo tena amin'ny lafiny fizahantany ohatra tena misy mandray anjara mihitsy na mivantagna io na ankolaka. Mivantagna io ohatra ny guide zao ny olona miasa amin'ny hôtel de ny tsy mivantana indray mety mamboly mety mivarotra de anisany tena mahazo tombotsoa amin'izay fisian'ny asa noho ny ateraky ny faritra rovana zay eto Amindasibe. Ahafahana manatanteraka an'izany rehetra zany efa miezaka manaraka ny fivoarana ara-teknôlôjia ny fomba fiasan'ny mitsindro amin'ny alalan'ny fampiasana ny drone. Tiako hazavaina voalohany aloha mahakasika momba ny drone taratsikany tsy mamenatra mihitsy miteny an'izany antsika Madagasikara zany. Izay nefa ne vao nanomboka tena projet ity aminaty 2021 zany ny fampiasana drone toko izy toerana 1172 hectara io manara-maso ny magnodidina anatin'ny 30 minitra de mahavita manidina magnodidina mijery na mijery afo na mijery olona mivantagna mihitsy ny tena vao misy midonaka tamin'ny 2024 fisian'ny drone nafana ny soroka tsy nampirehitra ny atala ray manontolo ray zegny faharoa ny tombotsoa azo amin'le fampiasana an'le drone karazana fampiororona avy hatrany mihitsy satria amin'ny zone isana egny mitorotoro fotsy vao mahita an'le drone mandalo le olona tonga de tena milefa mihitsy de igny drone igny koa azo enjehana tena hoe tsy afaka naiza naiza andehanan'le olona afaka anaovana démonstration hitandreo tsara mihitsy ay tena zay tokotrany de anisany tena manamora ny fanaovana fanaraha-maso na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ny fampiasan'le drone tena anisany tsy azo hidivirana zany na amin'izao taonjato enantsika an'izao ny fampiasana an'io teknôlôjia moderna io amin'ny fiarovana ny fanaraha-maso ny atiala. Hatramin'ny ampiasana an'le drone zany hatramin'izao tena hoe hitanao misy fianana tanteraka mihitsy le tsindry ataon'le olona agnaty ala na izy zavatra vao anomboka roatra ny rafo vao manomboka midonaka mihitsy de hitanao malaky igny de mora ny fanaraha-maso an'igny
de raha olona ndray tena hita mihitsy tena azo alaina sary a de tena ampidignina araka zay tia nanaovana anazy le avon'le drone de mora kokoa ny fampitetsona gendarme na mety ny ekipa rehetrarehetra na ny forêt hoe misy an'izao amin'ny toerana zao amin'ny fotoana faran'izay aingany. Ny drone zany voalohany indrindra aloha tsy de tena sarotra ny entretien amin'izy fa ianao le mampiasa anazy zay ny zavatra ngeza be mihitsy ilana fifehezana mihitsy zany izy mitaky expérience zany satria ohatra mitondra roplanina regny ny tsy itovizany ny anankiray appareil goavana be fa le drone kely de ny sainanao zany mila fahavononana mihitsy ny tena hoe inona le programan'le vol ataonao zany tsy de sarotra loatra ny entretien mila tena hoe toerana maigna tsy apetrapetraka amina toerana mando izy a de milamina tsara le moterany agnatiny ao zao manga tsara ny lagnitra afaka tena manidina tsara mihitsy zao am'izao fotoana zao hoe anidina hijery hoe anao mission. Manana didy sy andraikitra ny tsirairay ny amin'ny fiarovana sy ny fanomezana lanja ny fananana iombonana tahaka tony. Fa antsika ne malaza amin'ny lafin'ny tontolo iainana misy amintsika an'itio aty avy agny avaratra zao mandrapahatonga aty atsimo antsinanana de misy toerana maro samihafa mihitsy ny mahasarika mpizahantany. Ireo arena voajanahary ireo nefany tsy ohatran'ny hoe pétrole na volamena de tegna hoe manjavona tsy hita tsony reo fa reo de mipetraka eo reo tena mandrakizay ho an'ny taranaka mihitsiny de reo nefany ny ngeza be indrindra amin'ireo de ny fiarovana anazy tsy mamotika mihitsiny de fiantraikan'izay fisian'ireo arena tsara be amintsika andreo vola miditra ho an'ny fanjakana tapobolam-panjakana zany amin'ny lafin'ny fizahantany de ho an'ny mponina ny olona mipetraka magnodidina na io amin'ny alalan'ny fividianany regny vahiny regny tsy voatery vahiny avy agny ivelany fa samby antsika ny samby an-tanàna mihitsiny aloha ny tokony ho tonga saina mihitsiny satria arena ho an'ny taranaka faramandimby samby tompony zany de tsy atao tantely afa-drakotra io fanagnana io fa fanagnantsika ny ombonana io manasoa antsika ny mamelona antsika ny amin'ny fiainantsika ny andavanandro de samia tompony andraikitra. Andasibe izay manan-karena ireo arena sarobidy izay tsy hita afa-tsy eto Madagasikara ndeha ary isika rehetra samy misitraka an'izany.